Raha vao mandray izay feokira izay nareo dia midika zany fa tafiditra ao anatin'ny fandarana tsetsatsetsatsyaritra isaky ny zoma ariva isika amin'ny Enora aty Eoropa amin'ny fitoran'i Madagasikara.
Finaritra indrindra Ragnandria. Salama aby sika rehetra tratran'ny faran'ny herinandro zao. Vendredi magnifique moa ho an'ny olona, ho antsika indray vendredi de réflexion. Mba petrapetraka kely rehefa mirotoroto nandritra ny herinandro dia mba maka saina sy mba mieritreritra ny amin'ny actualité vie sociétale. Tsara marina fa miova ny ora manomboka amin'ny alahady zao raha ty aminay satria ny kisaka ny ora zany lasa adiny roa ny décalage horaire-tsika. Noho izany manomboka amin'ny zoma heriny anio zany raha sitrapon'Andriamanitra ka misy ny fandarina satria io miankina amin'ny programmako ihany, dia lasa mivalo ora alina ny Madagasikara amin'ny zoma heriny, fa ny ora aty ivelany aty misy anay zany tsy miova amin'ny 9 hariva ihany. Tsy afaka mampandroso azy amin'ny 5 satria tsy ho tratrako amin'ny fanomanana satria be dia be ny asa enjehana. Dia ialana tsiny amitsika any Madagasikara fa dia voatery miandry kely nareo zany ambalo ora alina any amin'ny 9 hariva aty amin'ny heriny zany zay. Eny ary, zay no ela fa irositsika amin'ilay lohahevitra zay nampanantena anareo aho toy ny fandarana zay fa nandeha teto tamin'ny heriny, de resahantsika am'izay ary ny lalàna mahakasika an'ilay interruption thérapeutique de grossesse. Kanefa rehefa mikasika an'io iaho dia tahaka ny mikasika tranokala, rehefa kasihanao ny zorony ray dia mihetsika daholo izy rehetra. Tsy maintsy ho resahana koa ny IMG, interruption de maladie grossesse ary interruption volontaire de grossesse. Misy sémantika zay tsy maintsy resahana ihany satria tonga am'le fiteny hoe le diable se trouve dans les détails hozy ny vazaha. De ho toy ny fandarantsika tamin'ny heriny zany no resahantsika androany, fa am'ty indray mitoraka aty dia hiresaka manodidina ny lafin-javatra miteraka adihevitra eo anivon'ny firenentsika am'izao fotoana izao, ka hifantoka bebe kokoa ny amin'ny genesis, miala tsiny am'le terme fanagasiana na genèse-ny le lalàna, ny atombohan'le lalàna, inona ny genesis-n'lay volavolan-dalàna, mbola tsy lany le izy fa volavolan-dalàna proposition de loi. Ary androany tsika de mbola lazaiko ihany hoe tsy handany fotoana aho hiditra amina resaka hoe pour na contre na hiezaka hiaro na handrava ny conviction tsirairay. Io mantsy rehefa samy mandeha amin'ny conviction zay de tsy azonao gozongozona am'izay izy na handany adiny firy eto anao. Donc zany c'est du temps perdu. Fa na antsika kosa dia réflexion de ny hoe ezahana ny hitondra fanazavana, lazaiko hoe ezahana satria tsy manana ny tapitrohatra isika, ezahana hitondra fanazavana tsy miainga avy amin'ny idéologie. Hoe za zany ny olona rehetra samy manana idéolojiany, manana ny fironana mialoha. Ary zay ny problème, efa manana le précepte ianao zany, le fironana mialoha, de iny fironanao mialoha iny no entinao manao lecture na zavatra. De problème tsy objectif mihitsy ianao amin'ny analyse fa tsy maintsy subjectif. Ary rehefa subjectif ianao mandinika toe-javatra anankiray dia jamais ho tratranao ny analyse objectif. Donc za zany de hiezaka esoriko mihitsy ny kaskety maha-pasteur, maha-théolojiana, tsy handeha amin'ny idéologiako zay efa nanako, za manana idéologiako koa tahaka anareo. Exercice tsy mora lay satria miezaka ianao zany manana ny objectivité rehefa mandinika zavatra, ary zay ny tanjon'ity pejy ity. Miainga avy amin'ny fait isika, zany hoe zavatra misy. Tsy hoe zao ny hevitro, tsy hoe zao ny faharesen-dahatra. Samy manana ny faharesen-dahatra ny olona. Fa miainga avy amina fait, miainga avy amin'ny réalité sur terrain tsika. Tsika tsy eny amin'ny habakabaka fa ety ambony tany. Ka izay zany no resantsika androany hariva. Médicalisé, safady tompoko, misaotra betsaka. Interruption médicalisée de grossesse. Misaotra betsaka. Tari-dresaka alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny tena le vif du sujet, dia mba te hanao fanamarena kely aho ny amin'ilay état ny débat actuel misy, état ny débat sy ny prise de position noraisin'ny tsirairay. Mba manaraka actualité mijery tambanjotra-tserasera aho, mijery vaovao mihaino ny opinion'ny olona sy mijery ny position n'ireo leader
manana ny atao hoe notoriété eo anivon'ny fiarahamonina malagasy satria isika na tiatsika na tsy tiatsika malagasy dia mbola ao anatin'ny rafitra patriarkale ka rehefa ny tangalamena rehefa ny ray aman-dreny rehefa ny lonaka rehefa ny ray aman-dreny ra-panahy ny mpitarika no miteny dia izay zany no référence dia mba nieno an'izay rehetrarehetra zay a de zao ny analiziko tsy voatery partager ny hevitro nareo ary tsy eto tsy mitady an'unanimité mihitsy fa page zay endraikendrako ty dia ny positionko ndresako miresaka eto zany ny état du débat avao tsara tsy miresaka contenu fa le état somary gaga aho na eno ny fanehoan-kevitry na pasteur anankiray tsy hanonona anarana fa pasteur izy motrana ihany izay nanao fanakianana n'ilay solombavam-bahoaka indray tsy dirako samy manana position noho aho ny fomba nentina nanakianana an'le le manière mihitsy zany no jereko nanakianana an'ilay solombavam-bahoaka nanolotra le volavolan-dalàna tsy dirako ho any position na ny an'ny solombavam-bahoaka manana ny azy na ny an'ny pasteur manana ny azy fa le raisonnement n'izy en tant que leader no nahavariana kely aho hoy izy tsara j'ouvre les guillemets raisiko averiko ny zavatra nylazainy ianao izy mba mirehareha fa katolika mantsy an'le député satria le député teny hoe za koa anie kristiana katolika ianao izy mba mirehareha ny maha-katolika anao nefa ianao maka position mifanohitra amin'ny église katolika eto Madagasikara sy ny église katolika any Vatican je ferme les guillemets azonareo verifiena zany teniny zany averiko tsara ny tenin'io pasteur io ianao izy mba mirehareha ary fiera ny maha-katolika anao nefa ianao maka position mifanohitra amin'ny église katolika eto Madagasikara sy any Vatican eno tsara zany phrase zany ao anatin'izany fomba fitenenana zany dia to te hiteny ity pasteur ty hoe mila manana position mialatsiny fa za ifonako be deabe amin'ny malgasisant fa za tsy mahafehy teny malagasy tena hoe ranoray fa mifangaro be fa zay azahoako azy dia ifonako de zao sahady de mba ampionareo amin'ny fanamboarana an'le izy to te hiteny izy hoe ianao tokony s'aligner amin'ny position ny église position partisane avy hatrany no tsy maintsy positionnao fa tsy manana droit ianao en tant qu'individu en tant que personne hanana ny positionnao personnel zay ny dikany za hoa tsy miditra amy resaka contenu fa ohatrany te hiteny izy hoe mangina ianao fa ianao ane ka mila mi se rallier amin'ny position n'église fa ahoana zany on n'est plus dans l'époque de l'imposition à l'inquisition on n'est plus dans la sainte inquisition de l'église à l'époque de apetrako mifantahina inona moa le hoe position partisane ho an'zay tsy mahazo azy zay zany ty le pasteur atongaovana mila manana position ny positionnao zany tsy positionnao raha ny tena marina fa position an'le ankolafy misy anazy apetrako tsara positionnao zany tsy positionnao fa ianao zany se rallier amin'ny hoe ty ny position position partisane miandany am'ilay position misy an'ilay fiangonana misy anao nefa izy solombavam-bahoaka ny Madagasikara eo zany de efa misy confusion sahady amy resaka hoe député io miteny io fa tsy mopera tsy pretra tsy eveka fa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ary miteny amin'ny alalany samboady ny maha député azy izy na inona lazay na miteniteny foana ary izy na miteny ratsy ary izy sanatrehan'izany de izao tsy miteny amin'ny anaran'ny église katolika izy io na dia katolika azy fa miteny amin'ny anaran'ny maha solombavam-bahoaka ny Madagasikara aleo hiavaka tsara le zavatra resaka méthodologie no resahako eto zao aloha fa eo ihany koa no ahitana am'izany fomba fiteny zany ny construction ny argumentation an'le olona manao ahoana zany le manière ahafahan'le olona miconstruire le argument tsy miainga avy amin'ny objectivité hoe ina le objet ina le resaka fa miainga avy amina subjectivité daholo zany hoe position efa sur mesure ny positionko zany hoe
ny positionko zany de en fonction ny dicten'ny partiako. Io parti io mety parti politique, io parti io mety fiangonana, io parti io mety association. Donc za zany voatella ao anatin'ilay position partisane. De zay no avoaka. De moa ve zany tsy efa dérive makany amin'ny atao hoe pensée unique, zany hoe ity ny pensée unique, ity ny pensée collective. Ary zay natonga nananao introduction tamin'ny heriny alohan'ny traité an'ity sujet ty, satria hitako hoe nilaina andresahany zay. Misy pensée unique tiana imposena de hoe ity no norme satria ity no mety amin'ny rehetra. Et moi je n'ai pas le droit de penser différemment que toi. Tsy manana zoa zany afaka hieritreritra akory na i-raisonner mifanohitra amin'ny raisonnementanao. Ora olona, nous vivons en 2021 mais pas au moyen âge. Hoe ianao zany tsy tokony hiteny satria ianao ambany fifehezan'ny fiangonana katolika. Faharoa, misy zavatra manaitra koa fa nisy fiangonana izay tsy hanonanana, fa nisy fiangonana zay tsapa fa toa voatery, ataoko hoe toa satria tsy manana ny science absolue, toa voatery nandray nanao fanambarana malaky tamin'ny fahitalavitra sy amin'ny gazety, satria mafy be ny mobilisation populaire, les pressions populaires ato amin'ny réseaux sociaux. De lasa ny saiko hoe nandray fitenena namoaka fanambarana koa zany ny fiangonana sasany. De ty le fiangonana anankiray resako ty nanana fotoana nanaovana recul tsara very zareo, manana fotoana nanaovana recul tsara very zareo, nanana ny daholo ve ny élément rehetrarehetra nanaovana ny analyse ny situation rehetra, fa tsy hoe zao ny fotom-pisainana ranay na ny dogma ranay, sa tratry ny pression populaire ianareo de tsy maintsy manao déclaration mba hisaligner malaky amin'ny opinion dominante, mba tsy ho ratsy tarehy tsy ho randrendrika amin'ny olona. Zay le lazaiko anareo, zay le populisme religieux. Populisme zany, un discours populiste, hoe pour que mba tsy ho ratsy endrika amin'ny olona de andao atsika hanao fanambarana malaky. Za tsy mitsara an'le fanambarana fa lay manière no mahalasa saina. Tsy mbola miditra ao anatin'le sujet le fond, fa mbola miditra am'le forme aloha. Ohatra ny olona manao thèse, rehefa manao thèse ianao, ho an'ny olona manao soutenance, première séance rehefa manao soutenance ianao ohatran'ny jury, ny forme aloha ny tsarain'ny mpitsara. Fond, ny forme aloha, zay vao ny fond, ny contenu. Zay koa nataoko eto aloha zao, miresaka forme aloha zany. Hiditra am'le fond am'zay ahoana moa ny genesisiny volavolan-dalàna ty? Zany hoe ahoana ny atomboany? Zavatra tahaka ny tony mantsy de tsy azo atao mihitsy ny mihinanam-bolony. Fa mila jerena ny contexte manodidina an'lay lalàna, fa tsy avy hatrany de le zavatra nolazain'le lalàna no iazakazahana. Inona ny contexte manodidina an'le lalàna? Tsy avy hatrany de mandrapaka. Zay masy ny problème amin'ny réseaux sociaux, maika loatra ny olona ny hanao réaction, zay le réaction épidermique amin'ny réseaux sociaux, satria te hahazo like, te hahazo j'adore, te hahazo teny mamy sy toraka fleur. Ataoko fanoharana fotsiny, ohatra ny soratra masina ihany io raha olona. Le olona tonga de manao hitsin-dalana rehefa mamaky baiboly, tonga de hoe zao ny hevitro ao amin'io soratra masina io, fa tsy mijery ny antony nanoratana an'le texte. Inona ny contexte? Fa inona nahatonga ny mpanoratra io nilaza an'io teny io? Fa io teny voasoratra ao amin'ny baiboly anio ka tsy nilatsaka avy any an-danitra e, tsy nilatsaka ho azy avy any an-danitra e, fa nisy antony nanosika an'le mpanoratra nanoratra azy. Ary zany raha hoe soratra masina mbola ambony noho ny lalàna, projet de loi zany anie, zavatra mbola levona, mbola azo ratifiena rapitso e. Azo ratifiena zany rapitso e. Azo soloina zany lalàna zany, fa ny soratra masina de tsy mihetsika intsony mandrakizay, nefa ny soratra masina aza zay ambony noho ny lalàna rehetra de tsy nilatsaka avy any an-danitra fa nisy antony nahatonga an'izany.
mila fantarinao zany le genèse n'le soratra masina. Maika moa fa tony volavolan-dalàna tony. Amiko mila fongarina sy adiadiana aloha avy aiza ity zavatra ty. Ina no antony nanolorana azy io hodinihina. Sinon tsika lasa déconnecté amin'ny réalité. Ary zay foana ny kristianina tompoko dia tsy olona mitsingevaeva eny amin'ny abakabaka fa olona mipetany, réaliste, pragmatique, nefa koa tariny fanahy. Be debe ny kristianina tohatra ny fa misy elatra kely de fa eny amin'ny planeta Mars mipetraka. Za aloha tsy zany. Ny kristianina dia mipetany aloha mandinika. Ya, io ny voizina. Ka zay le problème tonga de manao interprétation. Tsy miteny hoe ratsy le izy. Fa tsy tokony jerena aloha le genèse. Ndao ary zarentsika le genèse le izy. I docteur Eric Randrenasolo, izay filohan'ny olafitry ny mpitsabo manerana ny Madagasikara, de nanazava ny miatomboan'io tsirikevitra mahakasika ity lalàna ity, tsy avy amin'ny député Goulama Ali mihitsy io. Elle ne fait que rapporter. Fa ny olafitry ny mpitsara no efa nandinika an'io efatry ny ela satria manana problème zareo sur terrain. Averiko tsara, isika tsy dokotera, tsy isika no confronté amin'ny réalité sur terrain. Isika ety ambony latabatra daholo de manao podrefitra samy mahay daholo eto amin'ny Facebook eto, moa olona samy spécialiste daholo, tonga de misy docteur, tonga de misy olona manana spécialisation tampoka zany. Andao averenao any amin'ny tompony raha. De ity docteur Eric Randrenasolo ty nilaza hoe za io izy no tompokevitra tamin'izy io satria noho zareo confronté amin'ny situation sarotra. Sarotra satria na de efa nisy ohatra zany zao, nisy fianakaviana nanome consentement, nanome alalana zany. Ohatra ndray tanao no makany amin'ny dokotera de hoe ody aho izy le marary fa za tsy hijanona ato. De ozy le dokotera tsy mahazo mody anao fa raha mody anao de manino manino any. De ozy le dokotera rehefa terenao ary zay ny amelanao de manaova taratasy hoe ody aho de tsy tompon'andraikitra zay raha misy mahafaty anao satria afaka mitory ny olona hoe non assistance de personnes en danger. Aza adino zay an. De tahaka zay ty zany mba ho azonareo le izy hoe na de efa nanomeny consentement ny ara le vehivavy sy le fianakaviana ohatra nisy kana grossesse extra-utérine, mialatsiny am'le terme technique, zay tsy ho velona mihitsy ho zazy io. Tena tsindriko tsara. Hafa le grossesse normale ao amin'ny utérus zay mahazo toerana de hoe misy aretina. Fa grossesse extra-utérine zany hoe atsosokoditra. Dia mbola misy ihany fianakaviana nivadika tamin'ny zavatra efa nekeny de mametraka fitoriana contre les docteurs rehefa nefa le docteur il n'a fait que son boulot. De mijaly zay ozy izy le ho lafitra satria lasa zay indray ny olon-doza. Nif zay namonjy any ain'le ramatoa izay nanao grossesse extra-utérine. Zany hoe tsisy lalàna cadre miaro anay ozy izy eto Madagasikara, ozy ty mpitsabo ty, manoloana toe-javatra tahaka ireny. Tsindriko tsara mbola tsy miresaka fahalanjantsika fa tahaka ireny. Fa manamafy tsara izy fa zahay io izy ary ny teny mazava izy ary azonareo verifiena zany information zany fa nivoaka vaovao zany. Za raha ty ivelany aty nahita an'izany maika moa tsika Madagasikara. Manamafy zay ozy docteur Eric fa tsy mankasitraka ny fanaovana ny interruption volontaire de grossesse. Tena nitsindriny tsara zay. Zay tsika hoe aoko tsika tsy famitaka ary aoko tsika tsy andainga fa zay zavatra tena nilazain'le olona no resahana. Tsy mankasitraka amin'ny fomba ofisialy ny olafitry ny mpitsabo eto Madagasikara ny amin'ny interruption volontaire de grossesse. Fa misy ny atao hoe bémol. Raha to kosa misy tranga manahirana dia voatery miditra. Tsindrina tsara le voatery tsy misy veva. Za lazako aminareo tsy misy olona faly atao an'izany ane hoe charcutenao zany. Fa orinane zany. Fa raha misy cause tsy afa-manao zay dia voatery zay izy hiditra am'le interruption thérapeutique de grossesse. Na koa interruption médicalisée de grossesse. Mbola iverenatsika moa ny mahasamy hafa kely an'izy roa reo. Zany hoe voalohany indrindra raha ny fanazavany ity filohan'ny olafitry ny mpitsabo ao Madagasikara ty de zao tsy libéralisation de l'avortement io. Raha ny filazany, za aloha apetrako tsara le cadre. Fa dépénalisation
le acte médical mba tsy hoenjehina le mpitsabo satria tsy hoe le mpitsabo miteny hoe avianao tsy maintsy alana zaza zay mantsy le litsindalana ataony olona hoe mpamono olona ny dokotera mora be aza de manao aza miteniteny foana ohatry zany e olona nanao serment d'Hippocrate any reo olona reo e ohatrany hoe tena charcutier ve zany le dokotera de tonga de hoe aiza daholo fa trobatrobaranay daholo zay azonay trobarana tsy libéralisation de l'avortement fa dépénalisation samy hafa zany a la loi sur la dépénalisation anome ohatra anakiray nareo tsotra aho a amy kana ia tia Belgique amy resaka euthanasie ohatra lany tamin'ny lalam-panorenana ty aminay fa afaka manao euthanasie mbola misy lalàna be de be misy condition fa tsy hoe zay tiamono zay tianao euthanasie de atao euthanasie daholo fa izao mazava tsara anatin'ny lalàna fa tsy azo terena ny mpitsabo hanao ny euthanasie marary zay nangataka rehefa mifanipaka amy conviction ary zany tokony ao anatin'ny lalàna fototra rehetra zany tsy misy dokotera azonao terena hanala zaza zany diso zany satria tsy maintsy ao koa ny conviction de ohatra zay koa ny euthanasie de mba iarovana an'lay dokotera raha sanatriaviny mampanao zany le marary ka tsy ka lasa izy indray no mahazo loza rehefa avy eo nefa izy no nampanao azy misy zany e donc lalam-panjakana iarovana an'lay mpitsabo noho ny fiovan-kevitry lay marary ao a fa tsy hoe fiarovana an'lay mpitsabo hamon'olona zay mantsy le voizina am'izao hoe de le mpitsabo zany no arovana fa izy manaonao foana azafady tsy hany mihitsy le izy misy fandarana anakiray zay ao amin'ny RFI Radio France Internationale atao hoe la danse des mots la danse des mots io fandarana io a de hoe teny anakiray a azonao lalaovina kanefany a manimba zavatra misy fitenitsika le hoe teny diso tsy mbakabary fa am'izao teny anakiray diso fampiasana azy zany hoe le teny tsy miova fampiasanao any amy tsy tokony ampiasana azy de lasa mamono olona ary zay ny zava-misy am'izao fotoana zao ny zavatra raha tsikaritra reo anatin'ny débat any amy Facebook sy any amy gazety sy any amy televiziona de mivadika ny dokotera indray no biby ratsy am'izao jareo tanareo fivadiky le zavatra de io ny tsinjony io lafitry ny mpitsabo hoe zahay no vosikety eto zahay no haloto eto ka saripady ny fampiasana ny terme sémantique indrindrandrindra amy domaine ny santé ka sao lahy eto aho zany de mba mangataka sao lahy isika zay manana position na leader todika amitsika mpitarika ny vahoaka ane zay tsy manana notion na zavatra indraindray misy manana de isika no enoiny de raha isika nefa no mamandalitra an'le vahoaka mampiasa diso zavatra anakiray miteraka ny zava-doza mahatsiraviny zany responsabilité morale éthique angezabe ao anatrehan'ny tany mamonina ny teny aloky ny vavan'ny mpitarika surtout pasika ny domaine de santé satria kinaniaina zay miray al exemple anakiray fa exemple anakiray indray mbola nyteny any koa ty pasteur ray ty hoe nahoana no terena ny mpitsabo hanala zaza amin'ny alalany io lalàna io diso be zany mialatsiny aminao pasteur fa tsy misy solidarité pastorale amin'ny resaka ohatrany tony fiarovana azy aza ahoana mo izy ireo aza ve no manolotra le volavolan-dalàna holan'iny sy olom-bavam-bahoaka de izy indray ve no hamandry tena am'le lalàna natolony hoe ao fa te ekeo ny amonona an'le zaza logika ve zany soyez logique envers vous-même hoe mane lasa terena hanala zaza raha voalany io lalàna io non izy io nga teny phrase anakiray fotsiny fa mbola misy pitsopitsony amy fampiarana an'zany misy loi cadre misy be de be loi d'application sy ny sisy tsy vitany teny ohatry zao fotsiny hoe azo ataony non tsy hany averiko ndray hoe dépénalisation fa tsy libéralisation de l'avortement de mbola nyteny koa izy hoe raha tsy tianareo le zaza
de aza vonoina mahafinaritra ireny mianao an'izany fa aleo ateraka dia omeo ireo zay tsy manana dray marina zany raha tsy tianareo le zaza de aza vonoina fa aleo ateraka de omeo ireo zay tsy miteraka raha enonao zany frazy zany eo en apparence tena 5-5 fa izao asa raha fantatrao ny impactany zany raha avadika lalàna tika hoa firenena no resahana eto a fa tsy resaka ny ambony tambo tsy baolina ny ambony tsy baolina tanimbary ty a fa resaka firenena ary efa resaka firenena de misy lalàna ary ny lalàna tsy maintsy mijery daholo hoe raha ty de izao raha ty ka izao raha ty ka izao ina no mety ho impacte an'izay raha ohatra ka izay no avadika lalàna tsara le hevitra tsara le hevitra fa io mantsy a tsy vitany émotion tsy vitany fihetsem-po hanaovana an'izany de vao maika hampirongatra problema ampiseho problématika ray vaovao indray zay pira lavitra noho ny IVG pira lavitra noho ny ITG pira lavitra noho ny IMG le interruption thérapeutique sy interruption médicalisée io zavatra io inona ny vokany hiroborobony mare porteuse tsy zany ve le zavatra misy aty andafy am'izao fotoana zao zay contre an'izany ary za contre le GPA grossesse pour autrui makany io a izay le hoe ohatrany boîte de Pandore rehefa tsy mitandriny ianao manokatra an'io boîte io de mamoaka aretina vaovao pira lavitra noho ny IVG zany tonga hatrany amina projet de loi momba ny GPA io grossesse pour autrui satria hoe tsy azo atao ny mamony manao le avortement fa azo atao zany manakarama vehivavy bevoka hiteraka ho anay fa zay tsy te hiteraka vao maika grave zany mare porteuse ary mandeha hatrany amin'ny trafic d'enfant zany eritrereto hoe tanitsika mahantra io raha zany lalàna tonga any Madagasikara dia mahantra ny olona de nikibony lasa usine miteraka zaza de ohatrany any Kenya nahita any Nairobi zaza nangalarina teny amoron'arabe de vidina amina million satria le olona tsy miteraka zay le zay hoe on est responsable de ce qu'on dit satria tsika leader ary rehefa leader ianao dia mihaino ny olona tsara hoa le izy dans le principe ary je suis d'accord avec le pasteur am'izay fa raha vadika lalàna zany concrètement moi je suis pragmatique hiafarany amin'ny GPA zany grossesse pour autrui de tonga hatrany amy manipulation ny embryon tsy vao maika grave be problème bioétique matsiravina be sans fin zany mampieritreritra aty a Bruxelles aty a Belgique au Bruxelles raha asa raha fantatranao misy an'zany boîte aux lettres spéciale hametrahana zaza zay arina ohatra zany hoe sanatria zany zany hoe miteraka za zany dia tsy tianay le zanaka de aterinay ao anatin'le boîty colis dia tsy asiana anarana de arinao le zaza de ny mpiasan'ny commune no mandray an'le zaza de aterina any maternité réalité misy aty zany any eny conséquence ny hoe isy olona hanary zanaka de ataovy ambony balance hoe azonao tolerena kokoa ve zany hoe ka tsika tsy mamono a fa tsy maninona arinany amin'ny poubelle le zaza zay zany soyez honnête aterina anaty misy boîte aty hoa efa réalité aty zany misy firenena ohatry zany hoe zay tsy tia le zanany de atero amina boîte aux lettres efa apetraka ny fanjakana de misy camion manao ramassage mitsipona an'le zaza tena misy zany tsy hitanareo hoe maharikoriko be lavitra ve zany tena minoana nareo fa le jour misy aza lalàna zany a tena misy amanarivony isan'andro ny olona manary zanaka ary raha tenena koa reo omena vola sandany hoadray efa tsy sisy hoanina riziko solution possible le izy fa ny conséquence le izy koa jerena fa double tranchant le izy on a évité l'avortement ok bravo mais on a aussi favorisé l'adultère zany hoe lasa ozy zareo hoe tsy grave tsony ane zany le miteraka sy teratera-ponety sy ro fa tsy maintsy misy olona amy récupérer izy rehefa tsy ilaiko e
rehefa tsy laiko tapaka le za ohatra hoe feno rotony izy ohatrany tsy laiko ndraiky de ateriko ary am'le boîte aux lettres spécial ary donc hitanareo am'zany fa tsy moro ty resaky ty tsy mijustifie le avortement mihitsy afa miteny aminareo hoe tena tsy azo traitena à la légère ty resaky ty fa subtile be le sujet complexe be le sujet ary tsy mora za tsy manana ny vahaolana fa manao état des lieux ny zavatra hoe aoko tsika tsy andeha amina fihetsem-po fotsiny za tsy miteny hoe tsy ilaina ny fihetsem-po fa tsy ampy fa inona ny solution de rechange ary rehefa esorinao ty zavatra ty amiko inona no asolonao an'iny ho anah rehefa aveo zay ny tokony ho atao de le proposition nefany a tsy misy fa morale ny be de be verina am'le sémantique le ITG IMG sy ny sisa le ITG interruption thérapeutique de grossesse tsy zany no teny eto fa mindrana ny teny ngafilohan'ny ho lafitry ny mpitsabo o Madagasikara izy io ozy izy ataoko hoe ozy izy de misy cadre mazava tsara mifehy azy satria tsy azo ampiasaina raha tsy ka voalohany mety hitarika fahafatesan'le reny raha mety hitarika fahafatesan'le reny fa tsy zay ihany faharoa voatery miroso am'izay zay ozy izy raha toa ka grossesse extra utérine no mahazo an'ilay vehivavy fahatelo voatery tsy ndriko mitsy le hoe voatery fa tsy hoe automatique miroso am'izay zao izy rehefa le reny manana amin'ny maladie rehetrarehetra en phase terminale ohatra cancer insuffisance rénale zany mila jerena daholo zany efa fantatra zao fa tsy possible ho an'ilay vehivavy mihitsy mialatsiny fa misy miantso de tonga de maneno eto akaiky hoe telefony tsy vo possible ho an'ilay vehivavy mihitsy ny hiteraka satria izy manana insuffisance rénale be manana insuffisance cardiaque be de efa nyteneny hoe tsy mahazo bevoky ianao fa miara-maty anareo mianaka ianao koa zany ao anatiny donc zany efa misy responsabilité le olona atao reo ozy izy ka rehefa tonga le olona ozy izy tsy meno anao ozy le dokotera fa veriny fa ohatrany hoe miteniteny foana le dokotera de tonga azy le ka ianao ozy tsy afaka miteny am'le renim-pianakaviana hoe ke nareo mafilo be de andana vao ihany ny olonanareo ko nareo mbola nanao bevoka ihany nefa nareo tsy mahazo bevoka intsony satria zao ka nareo de iteny amiko ny sasany aminareo hoe mila manana finoana fa hain-jesosy ny manasitrana ny aretina rehetra o raha olona so de tsotra loatra zany valy teny zany ka raha hain-jesosy ny manasitrana ny aretina rehetra maninona no nasainy misy hôpitaly maninona raha tonga de nakany amin'ny hôpitaly daholo tsika pasitera rehetrarehetra de nametraha tanina daholo marary rehetra de sitrana fa matoa mbola misy ny hôpitaly de ilaina ary jesosy tsy nanasitrana ny marary rehetra fa ny marary sasatsasany any pour dire hoe tsy zay ny tanjon'andriamanitra hoe ny anasitrana ny marary rehetra donc mety misy ny olona sotanin'andriamanitra manahaky an'izany a tena nisy ary afaka mijoro vavolombena hoe efa misy ka n'olona tsy tokony teraka fa zao tena manaiky a zany hoe tsy mandany zany fa aza généralisena le izy hoe zay rehetra tratran'le cas insuffisance rénale insuffisance cardiaque dia satria nisy olo anankiray nositranin'andriamanitra tary de tsy maintsy hositraniny io fa ngainao andriamanitra ny tonga de hibaiko hoe tsy maintsy hositraniny io ahoana no anananao sahanao ve zany porter garant le olona hoe tsy maintsy hositranin'andriamanitra ny insuffisance rénale anao fa miteraha ihany nareo de raha maty eo le vehivavy dia inona ny responsabilité nao anatrian'le fianakaviana satria ianao miteny hoe za manam-pinoana be fa tsy ho faty zany io mila fahendrena tompoko mila fahendrena ny fiainana fa tsy mandeha amin'ny botolo fotsiny ny ahiny olona de hoe inona ny garantie tsy opefy fa ho voafaritra reo ary zay ny tenen'le dokotera hoe tsy maintsy misy lalàna entitra ozy izy apetraka fa lasa bananahany tena marina ane zany heveriko fa zay no ilaina ny pahay lalàna za tsy pahay lalàna za eto mamahava fotsiny sur le plan réflexion andao ny pahay lalàna no antanina fa ny zavatra misy am'izao a ny olona tsy nanao droit akory sy ny sisa no maintsomaintso neritreretra io ka amiko raha ohatra ka antaninareo ny hevitry momba nyty lalàna tsy tokony azakazahany io za aloha zany de mangataka tsy haiko moa raha sendra maheno an'ity madame la députée de zao hoe aza maika ny andany an'io lalàna io ianao madame la députée Goulamaly fa tena mila mandrilika atsika satria
manao moindre dérapage eo ianao dia mamono olona be dia be. Raha naneritreritra ianao fa hiaro ny ain'ny olona mety hahafaty olona. Le intention mety tsara fa le le pratique no ratsy de vao maika gravy. Donc amiko a tsy tokony maika aloha ny député aleo isy débat ela be tsy maninona na ifandra matetytsika mianakavy na ifanopa ao Facebook aza miala tsiny am'le fomba fiteny fa aleo aza zay aleo mandany fotoana tena hoe ahoana ozy ny psychologue ahoana ozy ny médecin ahoana ozy andao tena vavahana daholo ny zavatra rehetrarehetra cas par cas tsy mahamaika ny mandany an'io lalàna io kanefa tsy maintsy diniany io satria tsy maintsy arovana koa ny mpitsabo am'le resahako teo zay. Ny IMG, interruption médicalisée de la grossesse. Ity indray ozy dia interruption à tout moment amy fotoana rehetra mety hitranga. Raha misy risque ho an'le reny dia à tout moment na de fa 7e mois aza eny tompoko io matsy a nandeha le débat hoe raha 3e semaine de 12e semaine de mbola azo toléreny. Ity IMG a satria ozy ny pronostic vital an'le olona zany engagé de maka décision maika ny dokotera de manontany an'le rangavadiny hoe inona ny décision nao farany satria izy no tazomina efa be de be tratra zany a ny ain-dehibe ve sa ny zaza io a ka conscience le olona amiko tsy tokony misy lalàna apetraka hoe terena le olona hoe tsy maintsy zao fa apetrao amy conscience le olona raha ozy le renim-pianakaviana hoe aleo le zaza ny vojena fa za maty zay ny safidiny za zany tena te hipetraka foana apetrao amy safidiny fa tsy zao raha manatombotsoa zao loha ka ty ambadika aty no anao moral le renim-pianakaviana tsy maintsy manao zany ianao dry fa nga za mitondra an'le voka avelao izy décidé satria izy mitondra an'le zaza mila examinenao izy dokotera Erika ny fangatahale mbola tsy hoe tonga de ekena fangatahany fa examinena amin'ny alalana équipe pluridisciplinaire tsy hoe olona ray sy roa sy telo fa maromaro enona aloha ny avian'le couple de aveo a mivory l'équipe pluridisciplinaire de aorinan'izay misy mpitsabo ho atsika ny Madagasikara farafaha-kely ny telo no manome ny aviany aveo de ao anatin'le avia tsy maintsy jerena reto zavatra anankiroa reto manahoana ny condition médicale mazava ho azy satria eo amy lafin'ny fitsaboana fa manahoana koa ny condition psychologique io ohatra ny adininy maro a ohatrany hoe machine fotsiny de tsy maninona zany io fa nazao fotsiny zao le psychologie an'le olona ve mba misy mitenir compte azy réunir reo zavatra anankiroa reo dia azo atao raha mbola apetraka foana le raha tsy hoe lalàna automatique tsy ohatry reny tanao reo le makany amy distributeur anao de tapenao ny code-ny carte anao de soratanao ny vola ilainao de mivoaka automatique ny vola non le lalàna tompoko a misy olona miregira azy fa tsy hoe lalàna mandeha ho azy amin'ilay IMG a de tsy maintsy ho le dokotera misy ny atao hoe étude de viabilité an'ilay zaza zay ny hoe tsy maintsy cadrena anaty lalàna ary ao anatin'le étude de viabilité tsy hoe zay tiatian'le mpitsabo fa efa misy listana pathologie aretina exhaustive misy liste exhaustive efa voafaritra tsara hoe reto ihany fa tsy hoe voaserikely le olona de andao isorona le zaza tsy hoe ohatrany manana aretina fa hafa le olona de andao isorona non misy pathologie efa définie amy lista exhaustive dia eo zany a no afantarana hoe ary adiniko anankiray lay avis juridique avis juridique donc zany tsy hoe le dokotera no ohatra le médecin chef no teny andao rangah isorona non miaino an'le mpivady de aveo miteny dokotera anankitelo de aveo mbola manontany koa ny avis juridique mbola afaka mitsivalana koa na de manome ny position aza ny mpitsabo ary ity no tsara patsahivana sao adinotsika ny définition ny fasany atao hoe fahasalamana
hoy ny OMS de hoe la santé n'est pas seulement l'absence, non, le souci de la santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou malformation, mais aussi une vie harmonieuse et sereine. Averiko indray la définition natao hoe fahasalamana, la définition de la santé araky ny définition navoaka ny OMS, pas seulement l'absence de maladie ou l'absence de malformation, mais aussi une vie harmonieuse et sereine. Zany hoe psychosomatique. Sady le soma, le nofo, le vatana, nefa koa psychologique. Ao anatin'le débat mandeha am'zao nefany a de ohatrany hoe le vatana foana no voaresaka fa adino le psychologique. Anome ohatra précis anankiray ozy le dokotera. Za tsy za no miteny eto fa dokotera, za tsy mitsinona. Zaza anankiray 11 ans tratran'ny viol, abusé. Bevoka le zaza. Tsy mbola ary fomba akory ny tranon-jaza, ny fivoahan'le zaza, ny fivaviany, ny rehetra 11 ans izy a, enceinte. Au nom de quelle morale on doit imposer à cet enfant, imposer, hein, ny amin'io zaza io. Ozy izy le dokotera. Physiologiquement, impossible ny vatany, tsy mbola vonany ho reny mihitsy. Hafa ndray le hoe 16 ans, 14 ans, 11 ans resaka eto. Psychiquement, izy ara mbola zaza, tsy mbola fantanjany atao hoe reny zany. Lasa saina tokoa rehefa naino an'io tenin'io dokotera io, ahoana tokoa moa zany? Soyons honnêtes et francs. Débat iny moa fa exemple typique ny raisiny zay. Problématika vitsivitsy reto maromaro zay tiako mba hovahana iarahantsika amy resaka eto. Ny hoe en dehors de cas d'urgence, l'ITG, l'interruption thérapeutique de grossesse, nécessite, zay no anatin'le lalàna, ao anatin'le volavolan-dalàna natolotry ny solombavambaoko io fa raha ny tena marina tsy izy nanolotra azy fa araky ny tena namatsika teo am'le loi 317 article 317 io. De zao les propositions de loi hoe l'ITG, l'interruption thérapeutique de grossesse ao anatin'le lalàna, nécessite l'autorisation délivrée par une autorité judiciaire après un double avis médical attestant la gravité de la maladie ainsi que le consentement éclairé de la femme. Averiko ndray. L'interruption thérapeutique de grossesse nécessite l'autorisation délivrée par une autorité judiciaire après un double avis médical attestant la gravité de la maladie ainsi que le consentement éclairé de la femme. Ny olako zany ao ambadiky zay de ty, tsika ny Madagasikara de ny resaka corruption sy ny resaka kolokolo matanjaka. Inona mitodika aminareo solombavambahoaka ny Madagasikara sy mpitsabo nanolotra an'ity volavolan-dalàna ty aho, tsika zany objectif tsy hoe akory hoe manasoaso anareo azy de mame fa rehefa misy fotoana koa tsy maintsy miteny anareo hoe isika ve ny appareil judiciaire any Madagasikara ve matanjaka afaka hiatrika an'izany zavatra zany. Vu ny corruption misy amin'ny fitsarana, miala tsiny a, tsy hoe manaratsy anareo mpitsara, fa réalité zany, il faut dire les choses, le constat. Satria hoe ato zany misy autorisation délivrée par l'autorité judiciaire. Le autorité judiciaire ave raha sanatria ka sendra ny olona manam-bola dia mitsolorana le juge na le mpitsara na je sais pas qui noho ny resaka corruption de mety anome autorisation izy. Donc zany a hitanareo fa tsy resaka avortement ty fa donc raha teanao volavolan-dalàna nareo ny amin'ity zavatra tsy maintsy kitiana koa ny an'ny lafiny appareil juridique. Move lay support juridique misy ao Madagasikara afaka anana indépendance manoloana ny problème médical. Raha ny fijeriko aloha ahitsio a raha diso tsy mbola manana an'izany tsika. Fitsarana za pasoara be any Madagasikara. Donc zany sao de mbola mila apetraka kely aloha io lalàna io fa sao de ny aty amin'ny appareil juridique aloha no mila atanjahana. Satria nareo dokotera eto mitodika aminareo mpitsara, nareo dokotera matahotra hoe mila arovana anareo amin'ny lafiny lalàna sao de mifototra aminareo ny raha nefa le appareil juridique zay nandrasanareo hiaro anareo aza
misy fay any zany efa misy point d'interrogation réflexion ny a ray zay ka na inceste ndray inceste zany hoe ny ray ny fototra amy zanany vavy matetika moa zany zao be debe ny zanaka malagasy mijaly amin'io kana inceste io fa tsy samy teny satria mamoa fady de ina no ataotsika malagasy asaina mangina le zaza mangina ndry fa manala baraka fa satria tsika fianakaviana malaza ito tanàna de mbola le honneur familial foana ny tandrovana fa le zaza vavy voaloto sy voavetaveta tsisy resaka iza isika no afaka hanameloka io zazavavy io bevoka le zaza bevoka ny dadany aloha ataoko mahitsy ny resaka de tsy zakany sainy mihitsy zay le hoe ny atao hoe santé de harmonie harmonie et sérénité donc zany io zaza io marary ataotsika hoe tsy manaretina le zaza kely eo am-boka fa le zaza bevoka mitapy mihitsy hoe ny dadako nanao ankeriny ahy mora be le manao moral hoe ivavaka ho anao zahay jesosy zao andriamanitra zao fa tsy anao no voaolana tsy anao no voaolana ary za te hiteny am'ireny olona reny hoe enganie mba tsy hovoany zanakao vavy ny ray androany sanatrean zany de ho hitako eo hoe le moral be nataonao iny ve mbola mitombona rehefa mitody lefa ianao no voany rehefa ny hafa masy de on sait donner la leçon rehefa ny hafa tsy tokony ataon' zany izy io sia tokony ataon'zao ry sia aza manao zany ry sia fa zao ry sia fa raha sanatryaviny zany ao aminao no mitranga le raha de manapa-kevitra le zanakao vavy sanatria zany na le zanaka anabavinao hoe tena tsy zakako ty zavatra ty fa nisoroko le zaza ohatra hanary azy ve ianao za tsy miteny hoe tsara ny actan'le zaza fa hitsara azy ve ianao zaza tsy nirina io ary tsy vitany hoe zaza tsy nirina fa nataony ray ny ankeriny ka na inceste tany madagasikara zany za zao efa nanao témoin tamy tribunal nifanehatra tamina ray aman-dreny zay nanao an'izany tam'zany fa milaza aminareo fa ravarava le zaza tsy misy teny hitanao ampionona anazy za koa raha nitomany miaraka taminy ka aza morana le resaka ry havako aza morana fa mba mezah kely mipetraka amy toeran'le olona ray minitra fotsiny angatahako aminareo farany amy resaka etika sarotra tahaka anytony dia misy ny choix sarotra zay tsy maintsy raisina indraindray misy fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina tonga am'le fitenenana hoe on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ozy mbaza zany hoe rehefa devant na cas grave anakiray ohatra le hoe inceste teo zao tsy maintsy maka décision nefany ianao parfois nefany a mila cadrena zay zavatra iray mba tsy ho lasa incontrôlable zany hoe le situation zany efa sarotra de tsy maintsy cadrena amy lalàna io satria lasa incontrôlable rehefa avy eo anome ohatra aty ivelany a tadidinareo ngamba le resaka libéralisation de cannabis le loi tany Canada sy taiza izy iny efa mahazo atao le mivarotra cannabis fa amina pharmacie toerana voafaritra de zao débat be le izy misy ny dérive bien sûr misy mody mandainga hoe marary de mitady cannabis de lasa misy filière zay mahatonga le izy hoe nahatonga ny fanjakana hoe tsy ho resy mihitsy ty ady amin'ny cannabis tya raha tsy asiana loi cadre micadre azy de am'izay zany a maty ho azy lay mpanao marché noir maty ho azy lay les mafia mpanao vente clandestine de ny libéralisena dans le sens hoe cadré par la loi dia voafaritra ihany ny olona nazo nanao zany ary nisy ka anakiray natrehako ty za zany miainga avy amy cas réel foana kristianina nentiko antitra izy tyo manana aretina zay tena mampijaly azy de ny fibromyalgie
fibromyalgie, tsy fibrome fa fibromyalgie ny anaran'le aretin'le ramatoa, zany hoe io tenany rehetrarehetra io nofony muscle rehetrarehetra any amin'ny tenany io zany a lasa mafy de marary manaintaina be en permanence, tena tsy matory mihitsy. Tsy tsatsonona atao azy dia ianao mampahery azy. Indrindray raha ny teny lazainao tsy ampy azy so satria mitomany izy miresaka aminao, manao entretien pastoral ohatr'zao. Inona no ataonao? Inona ny azonao atao ho an'ny olona io? Miaina anaty douleur insupportable 24 heures sur 24. Ny zavatra toy izany tompoko, ilaina solution. Inona ny solution hitan'le mpitsambony? Nomena cannabis izy efa dérivena cannabis zay mi-apaiser les douleurs pendant quelques heures fotsiny mba au moins matory izy. Eh oui, éthiquement parlant tsy mety zany satria manome drogue olona, kanefa tia zay lazaiko anareo hoe on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ozanao de mahery zaranabavy fa dia azo fijaliana Jesosy io dia mitomanio anao 24 heures sur 24 amin'io manaintainanao io, ka ianao matory tonga any an-trano anie de mahay miteny ianao. Fa ity rakemba be fa 20 taona tsy hoe sanatria zaza maditra hoe te hifokarongony. Dokotera no nanome azy fa tsy hoe conseiln'le voisin na voisine. De ozy izy manao anazy hoe j'ai une bonne nouvelle à vous raconter pasteur. Inona hoa? J'ai bien dormi hier soir. Ah bon? Pourquoi hoa? On m'a donné un peu de cannabis. Taitra be aloha, c'est quoi ça hoa manao an'le ramatoa? Non, ne vous en faites pas ozy izy. Fa zao le zavatra natao ay ve hoa. Izy zany prescrire zany dokotera. Ah bon, raha dokotera hoa fa raha ohatra hoe voisin anao tetsy ny teny hoe ty mba fohy kely vetivety de tsy miditra am'zay tsika hoa. Misaotra ny vonjineny atsika cannabidiol thérapeutique, misaotra tompo. Fa misy kany olona sasany tsy manana an'io fa de tena le zavatra fa avec dose efa omen'le dokotera. Bon, avelako aniny. Zavatra fahatelo, zay donko hoe problématique réelle niany resahako eto. Za tsy manampahaizana, za olona terre à terre, pragmatique. Fantatrao ve en Madagascar, vehivavy une femme sur 4 manao avortement clandestine any Madagascar. Une femme sur 4. Zay le hypocrisie misy ao. Ianao zao mieritreritra hoe olona tsy misy manala zaza zany reo satria mila manaja ny aina. Ka izy le mitatatata hoe tsy mahazo manao avortement io manao avortement clandestin any ambadikany. Une femme sur 4, femme malgache sur 4 manao avortement clandestin. Misy koa kana vehivavy violé régulièrement par son mari alcoolique. Le vadiny zany alcoolique, de rehefa alcoolique izy de tsy tia raha fa ohatrany hoe objet sexuel le vadiny, mialatsiny am'le expression, de ataony abuseny viol tompoko. De ozany hoe tsy viol zany satria vadiny. Non, rehefa tsy misy consentement le vehivavy na de vadinao aza de viol izany. Areto de mitodika aminareo vehivavy hoe manana zo ianareo hitory rehefa tsisy consentement satria on vous a violé. Vous n'êtes pas une poupée, vous êtes une personne humaine. Avy eo bevoka le vehivavy, le rangahy tsy mikarakara mihitsy de voatery izy nanala zaza. De andeha hitorabato azy ve za pasteur sy ny fiangonana sy ny fiarahamonina endry be? Point d'interrogation. Ka faefatra, malasa ny saiko koa de ty double tranchant hoa izy io lalàna io. Za tsy hoe pour ary tsy contre fa misy zavatra mampieritreritra satria raha lalàna natao fitaovana ndraindray masy le lalàna ohatrany tony sary amin'ny aty andafy ngamba miomboka-hevitra amiko ny ankamaroan'ny malagasy mipetraka aty Eropa na any Amerika, lasa instrument eo am-pelatanan'ny féministe hitakiany zoany fotsiny io. Fa raha tena zoinao ils ont rien à foutre, mialatsiny am'le expression, ils ont rien à foutre de la souffrance de la femme. Fa hoe io cheval de bataille ampiasaitsika afahantsika mitaky ny zoan'ny vehivavy. Lasa idéologie
donc zany tsy haiko mihevitra madame la députée Goulamali tena ilay fahorian'le vehivavy ve no nanosika nanao an'io sa lobbying anao ambadika anao mety tao anatina groupena féministe ianao de mety le lobbying féministe no manosika anao hanolotra an'lay lalàna na de ataontsika hoe avy amina proposition de loi tany amy dokotera satria aza adiny fa reo groupe parlementaire reo a samy manana ny groupement misy azy ary au niveau ny Afrika sy au niveau ny Europa dia misy parlement fikambana parlementaire zay manana ny lobbying ny amy lafiny resaka éthique engany e maniry aho madame la députée mba tsisy lobbying ao ambadika anao am'ty lalàna ity fa raha ohatra ka le féministe be mitakitaky fahatany hoe zo ty nefa tsy zay koa roatra nytony écologiste extrémiste tony za tsy contre ny écologie mihitsy fa misy tena efa lasa lavitra loatra sao de lasa instrumentalisenareo ny fahorian'ilay vehivavy pour votre cause personnelle ou votre cause de parti politique ou pour votre cause de lobbying honte à vous raha sanatrika izany fa engany mba tsy ho zay fa ny amisy avisanany ratsy le veny soa ary farany na i Simone Veil ny tompony ny olona tena faire de lance n'ty loi ty ane de Simone Veil ny tena atao hoe izy ny pionnière zany vehivavy zany dame de fer zany ministre tany Frantsa izy no natonga ny IVG la loi sur la volontaire ary tena nenjena mafy izy fa izao nisy teny nataony Simone Veil ny azy zany de tena nentin'lay ady satria be debe ny vehivavy maty tam'le avortement clandestine tany ambadika de tena tsy zakan'le izy satria aza adiny fa iny vehivavy iny a mila fantarina zay mahatonga hoe il faut savoir le contexte iny Simone Veil iny a de zanaky ny olona zay déporté tany amy camp de concentration ary tena olona niatrika ny atao hoe mangidy izany Simone Veil zany donc marqué azy ary mitraumatise azy ny douleur sy ny souffrance satria olona niaina tao anatin'ireny atao hoe camp de concentration reny ray aman-dreny donc c'est une femme avec une cause noble fa io vehivavy io raha nanao an'io lalàna de nisy olona ary zay ny foana mampalahelo hoe nisy porno politika nanararoatra an'izay fahatsoran'lay ministre zay dia lasa dévier les lois Simone Veil nisy nanararoatra de lasa hoe pour une fois ny vehivavy afaka nangataka zay tiany lasa mivadika an'izay le izy ny zavatra atao anatin'ny sainy Simone Veil de hoe tsy loi absolue les interruptions volontaires de grossesse fa dérogation officielle omeny lalàna zo raha misy ka ohatr'zao dérogation fa tsy loi absolue or ozy izy je regrette maintenant tena nyteny mihitsy Simone Veil fa lasa mivadika loi absolue izy satria nisy nijapy train zany zay koa mampieritreritra am'ty lalàna ty marina le teny le namana teo hoe araky ny fanitsina ny loi 317/6 ok le intention tsara fa za mametra-panontaniana hoe enganie mba tsy hisy olona mijapy train ka hatateraka ny fikesan-dratsiny ao ambadika ny azy zany de zany aho zany avahako tsara ny zavatra ka maranako ny teniko satria lava ny fotoana ny azy zany ny conclusionko zaho raha manatombontsy Jean-Luc no teny eto de zao hoe apetraka foana ny fenitra hoe zao ny filamatra tsy ekena ny famonon-jaza zay aloha de tsisy mandany zany tsika pro life daholo tsika eto hoe fa tsy azo akatona nefany a ny varavarana hihidy-gadana folo fa amiko za manokana raha nevitra dia ekena ny siny dérogation pour des cas particuliers zay tsy ho azo memena am'izao fotsiny mba tsy ho lasa boîte de Pandore io aorina satria mantsy a zay koa ny tanjona sao de misy dérive ary zay foana ny fiainana moa rehefa anao masany amin'ny extrême de midérive fa aiza le juste milieu ahoana lay cadre juridique médical et aussi spirituel mazava ho azy donc amiko tsy maintsy ilaina ny fisina lalàna fa zao quelle loi
tsy afaka iteny akory io lalànany napetraky madame Goulamali tena izy za mbola tsy tena malala ny antsiprieny fa apahany fotsiny reo lazaiko reo fa mila mandrilika tsy hoe manao copie-coller ny loi ITG any an-jafitsika zay koa tsy azo atao loi ny any Frantsa ny aty Belzika non inona ny mety amitsika malagasy inona ny mety amy sotoavana malagasy nefa koa ahoana ny lafin'ny fitsaboana ahoana koa ny lafin'ny juridika misy dimension axa telo zany culture malgasy juridique médical tsisy azo soa ambaniny reo ka hoe ty any na ity any sotra nareo naharitra ny eno ialana tsiny raha ohatra ka mety misy zavatra manafotoana anareo ny zavatra lazaina kanefany indraindray moa araky le teniko teo on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs dia tsy maintsy natao zany de mirary soa atsika rehetra mame fotoana anareo amin'ny herin'ny toy zao indray raha sitrapon'Andriamanitra velomba tompoko